Roger Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivavo. Raha zakazaka makany amin'ny fampandrosoana no irairay ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao, fiemorana no hita raha ny zava-misy eto amin'ny firenena no jereny. Tsy misy ny ezaka atao amin'ny mpitondra raha tsy ilaza fa tsy mifampananana asa ho an'ny tanora. Nitokana ny maraina teo ireo mpianatra ny oniversite ny vodivorina. Isan'ny takian'izy ireo ny andoavana ny vatsim-pianarana enim-bolana miampy, équipement sy ny fanatsarana ireo foto-drafitr'asa samihafa. Mihamafy ny fahatapahan-jiro amin'izao fotoana izao, hatramin'ny adiny 5 farafahakeliny ny fahatapahana ao anatin'ny 420 ora ka mampikakaika ny vahoaka. Ankizivavy 12 taona monina eny amin'ny fokontany, mora rano meritsy atosika nona olana miaramila ka mitondra voka amin'izao fotoana izao, mikatso ny fitohizany fanadiadiana ka manamafy ny siny hevitra ambadika ny fianakaviana. Anvelany hiatrika ny andihany voalohany amin'ny hafanana be loatra mandritra ny vanim-potoanany ahitany ao Paris, raha toka tao anatin'ny orana no niatrehana ny lanonam-panokafana ny lalao olimpika, maripany izay tombanana ananika ny 70 degré, ny antsy prian'izay. Finaritra tongo-klasia tongo-vavy tonga soindray atao anaty fotoanany fampalalam-baovao amin'ity alina ity manasa anao ihany koa. Anaraka izay avy hatrany dia matoa andatsoratra nondeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity alina ity. Raha toka zakazaka makany amin'ny fampandrosoana no irairay ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao, fiemorana no hita raha ny zava-misy eto amin'ny firenena no jerena. Tsy misy ary tsy hita mivaingana ny ezaka atao amin'ny mpitondra manoloan'izay raha tsy ilaza fa tsy ny fampananana asa ho an'ny tanora. Matoa andatsoratra Gaëtan Andriatsilafo. Ratsy ny tombana ho an'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana raha ny zava-misy ankoatra ireo tarehimarika vokatry ny fanadiadiana amin'ny lafiny maro samihafa nataon'ireo fikambanana iraisam-pirenena sy mpamatsy vola eto amintsika no jerena. Tsy misy mandeha amin'ny laoniny na ny fanatsarana ny fahefa vidin'ny mponina, ny fampianarana, ny fahasalamana, ny fandriampahalemana, ny fanajana ny lalàna, ny foto-drafitr'asa toy ny lalana, barage, borna fontaine, masomboly sy ny zezika, ny fitsinjaram-pahefana, ny fampiroboroboana ny arikarena fahobe, ny fitaterana na tanety na anabakabaka, ny herinaratra, indrindra ny sehatry ny asa sy ny fampananana asa. Ho an'ny tanora, raha toka mahatratra 25 isanjato, ny tahany tsy fananana asa ny taona 24 folo taona taorian'izay, ny taona 24 ny tombo ary tafiakatra hatrany amin'ny 120 isanjato ny tanora no tsy anasa teto amintsika ary vao maika mitombo izany tao anatin'ny 2 taona farany. Ankoatra ireo tanora tsy anasa, mitombo ihany koa ireo zaza tsy ampy-taona, tsy mianatra na voatery mandao ny sekoly noho ny fahatrana ka lasa miasa manampy ny fidiram-bola ho an'ny iza-tokantrano. Raha ny tarehimarika navoaka ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa eto Madagasikara, ambony ny ta raha ny asa ho an'ireo zaza tsy ampy-taona no jerena ka ankizy ray amin'ny 2, 5 hatramin'ny 70 taona no efa miasa sahady eto Madagasikara. Tsy magaga raha nanao antsoavo, hijerena vahaolana ihany koa ny eo anivon'ny plateforma ny olona manana fahasembanana satria lasa atao fitaovana fangatahana itsero ireo manana fahasembanana, indrindra ireo ankizy, vokatra izay fahasairanana iainan'ny mponina izay. Misy ihany ireo orinasa vonona sy mandray ireny tanora eto amintsika ireny, saingy tsy afa-manoatra izy ireo. Na dia mandray mpiasa vaovao hatrany aza ireo orinasa misy eto amintsika dia tsy asahana ny isan'ireo voana vita fianarana izay tsy mitsaha mitombo isan-taona. Maro ihany koa ny sakana tsy ahafahana mandray mpiasa maro. Ohatra voalohany, tsy ampy ny vokatra ho vokarina ka tsy afaka mandray olona maro hiasa ao amin'ireo orinasa ireo. Faharoa, mitombo ny masokarenan'ireo orinasa toy ny herinaratra, ny solika sy ireo kojakoja isan-karazany mampiodina io orinasa io. Fahatelo, tsy ahitana olona firy mandray vokatra amin'ilay orinasa. Ary fahaefatra,
ny fivoarany teknôlôjia izay miteraka tsy fanananasa maro. Izany hoe misy fiantraikany amin'ny tanora tokony asa sy ny vokatra azo ny fivoarana ara-teknôlôjia ankehitriny. Inona ny vahaolana naroso ny mpitondra fanjakana manoloana io tsy fanananasa ho an'ny tanora io? Tsy misy afa-tsy ny fametrahana ilay ODOF no nisongadina. Ny ODOF izay tsy fananganana orinasa akory ka hanome asa ho an'ny tanora fa unité de transformation na fanodinana fotsiny ihany. Izany hoe mividy voatabia ohatra ka iny voatabia iny no ahodina sy avadika ho ketchup, na mividy voanjo dia iny voanjo iny no avadika ho menaka sy ny maro hafa. Amin'ny mahafanodinana azy tsy mila olona maro ary zara raha misy olona 10 miasa amin'ireny toerana ireny. Asa izay mbola misy vanim-potoana ihany koa satria tsy afaka mihodina raha tsy amin'ny fotoana mampisy ilay voatabia na amin'ny fotoana mampisy ilay voanjo. Napetraka ihany koa ireny unité de transformation ireny saingy tsy misy vahaolana mifandraika aminy apetraka. Raha hanodina voatabia tsy misy ny fampitomboana ny vokatra. Tahaka izany ihany koa ny voanjo izay taony vahiny no manjaka ampiosehatra io ka manondrana izany makany ivelany. Raha tsy ilaza afa-tsy ny famokarana voanjo amin'ny faritra tsy mandrefaniny. Tsy magaga raha nofinofy ka iazakazan'ny tanora malagasy maro ny tsoka makany ivelany. Ny filoha mihitsy aza moa no nanome ohatra ka naka ilay zopirenena frantsay izay nilazany fa mitsinjo no avony zanany izy. Midika izany fa tsy misy fitsinjovana ny tanora malagasy, tsy misy fitadiavana vahaolana ho azy ireo ka rehefa potika tanteraka i Madagasikara, azo avokoa ny harena sy ny fananany Madagasikara, afaka mitsoka makany ivelany izy ireo fa ny malagasy sy ny taranany eto mizaka ny vokadratsiny. Ny hita aloha tsy miazakazaka any amin'ny fampandrosoana araka ny fomba fitenin'ny Rajoelina i Madagasikara fa miazakazaka any amin'ny fiaimorana. Miemotra avokoa ny zavatra rehetra ary tsy noho ny sitrapony malagasy fa noho ny amboletra sy ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny olombitsy. Hatramin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina aza moa izay tokony ho atrehan'ny malagasy miemotra lava ary tsy fantatra mazava izay tena hiafarany. Izay ny fomba fahitany matoan-dahatsoratra ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao fa raha ny tontolo ny fampianarana. Ny tokony indray ny maraina teo ireo mpianatra ny université ny vodivorona. Takin'izy ireo ny andoavana ny vatsim-pianarana enim-bolana miampy ny équipement. Eo ihany koa ny fanatsarana ireo foto-drafitrasa toy ny toeram-pivoahana sy ny toeram-pidiovana ary ny kalitao-pampianarana amin'ny ankapobeny. Fanombohana ireo mpianatra ny fitokonana tamin'ity androany ity ary tsy janona zany raha tsy mivaly hatramin'ny farany ny fangatahan'izy ireo anatin'izay. Daniela Minoartso. Nitokana nandoro-kodiarana teo anolohan'ny fatriny université nanomboka tamin'ny fitondra maraina teo ireo mpianatry polyteknika Vontovorona tahaka ny mahazatra niatrana teny an-toerana ihany koa minitra vitsy taorian'izay ireo mpitandry filaminana raikitra taorian'izay ny fifandonana teo amin'ny rotonta. Anton'izao fitokonana ireto mpianatry polyteknika Vontovorona ireto raha tsy hivina ny tsy fandoavan'ny ministera ny vatsim-pianaran'izy ireo enim-bolana hatramin'ny androany raha toa ka efa nisy ny fifanarahana ny amin'ny tokony andoavan'izany ho ireo mpianatra. Eo ihany koa ny tsy fanamboarana ireo foto-drafitrasa-pampianarana toy ny douche sy WC izay efa nampanantenaina azy ireo ary ny makasika ny connexion wifi izay tokony ampiasainy ireto farany. Maro ny zavatra nitakiana nefa mbola tsisy mivaly. Voalohany indrindra aloha amin'ny resaka bourse. Ny resaka bourse izay mifanarahana tamin'ny ministera dia tamin'ny taorian'ny paiement première année tamin'ny 3 volana voalohany no misy paiement manaraka indray. Dia efa tsy voajanry zareo nefa izay tamin'izany fotoana izany. Dia efa nanaiky izay dia niteny indray zareo ary nampanantena mihitsy fa alohan'ny baka mandray paiement daholo any bourse manaraka izay. Izay ny tsy zakanay izay fampanantenana pôkaty izay na tonga ny hetsika androany. Manaraka izay ny resaka foto-drafitrasa efa nisy fampanantenana maro ihany koa nataony zareo amin'ny resaka fanamboarana ny douche WC afaka hojerentsika moa ny izy avy eo. Izay tena efa ratsy. Dia efa nanao fampanantenana zareo fa hoe hanamboatra ilay izy hatramin'izao nefa mbola tsisy na fijerena fotsiny ary hatreto. Manaraka izay ihany koa eo amin'ny resaka connexion izay angatahanay foana. Zavatra tena tsy maintsy ilainay amin'ny mampianatra injenieranay io connexion wifi io izay takianay foana izay efa nisy fampanantenana ihany koa fa mbola tsisy zavatra na fitsirihana kely akory hatreto. Raha nisy mpitarika
na ifampiresaka isany ngamba izay tamin'ity fotoana ity fa tena maro loatra fampanantenana pokaty natao ministera ary angatanay ny fiverenany fampiresana amin'ny ministera izay mpiahanay tsy kenay mihitsy mifitaka tsy kenay fampanantenana pokaty izay mahatonga anay mitokana androany na dia mbola fotoany baka teknika azy izao tsy haritra intsony fampanantenana pokaty ataony mpitondra fanjakana sy ireo tompona andraikitra ankehitriny fa nampon'izay maro amin'ireo mpianatra no miankina betsaka amin'io vatsim-pianarana io no ny fahasahiranana misy iainany ray aman-dren'izy ireo amin'izao fotoana araka nefa nilazaiko teo moa hoe nampananteny zareo hoe alohan'ny baka général mihitsy ny paiement fa tsy calendrier talohan'ny baka nefa mbola tsisy na dia calendrier ary tsy andrinay tsony tsy voatananay tsony ny mpianatra fa teny efa marary anazy ireo marary anazy ny boursa marary anazy ny fototra-vitrasa marary anazy ny connexion wifi tsy maintsy androany zay nanomboka ary tsy hijanona raha tsy mivoaka ny vatsim-pianarana manaraka raha tsy manomboka ny asa fanamboarana fototra-vitrasa raha tsy misy dingana atao amin'ny resaka connexion wifi tsy mijanona ny tolona anay tompoko andrasana hatreto io izay mety ho fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana maloana ny famahana ireo olany mpianatra ivondovorona ireo ireto farany izay nanamafy fa tsy hijanona raha tsy mivaly ny fitakiana ataony ireto farany Santionany amin'ny olana mandidina ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara reny fa raha ny atedi-bola na enatra ny amin'ny 200 miliara ariary ny vola ho amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena araka ny hita anatin'ny atedi-bola mpanjakana na sy mpanitsina ho an'ny taona 2022 miena manarak'izay ihany koa ny isan'ireo mpampianatra ho raisina mpiasa mpanjakana manoloan'izay ezahany fanjakana ampiadiny ireo mpampianatra firamina sy ireo mpampianatra izay vita fiofana na tokony raisina mpiasa mpanjakana hoy ny teo anivony randrana sindikaly fomba maloto izay efa nilaozany toetrandro ka anairany ity sindika ity amin'ny mpampianatra tsy ho tratran'izay fandrika izay honina saina metoy ary miamafy ny tebitebin'ireo mpampianatra firamina sy ireo mpampianatra vita fiofanana nefa tsy mbola voaray ho mpiasa mpanjakana toy ireo nivoaka tamin'ny centre régional de l'Institut national de formation pédagogique na CRINFP 20 manerana ny nosy ny ENS ny 6 voakasiky ny fampianana ny teti-bola mpanjakana amin'ity taona ity araka ny hita amin'ny teti-bola mpanjakana na sy mpantsina 420 ny ministerany fanabeazam-pirenena izay nahena hatrany amin'ny 200 miliara ariary ny teti-bola raha 709 miliara ariary izany tao anatin'ny LFI 2024 nidina ho 509 miliara ariary tamin'ity LFR ity manao ny izao fiainan'ny isan'ny mpampianatra ho raisina mpiasa mpanjakana izao fomba ratsy ataon'ny fanjakana ny fampiadina ny samy mpampianatra hoy ny teo anivon'ny randrana sindikaly dia moa tsy zava-misy le ampiadina ny mpampianatra ireo mpampianatra hoe nahazo efa manana diplôma dia ampiadina amin'ireo mpampianatra ireo le zayntsika reny le hoe mpampianatra firamina nefa tsarovy fa reny zany aloha mba nanavitra antsika eny amin'le ambany vohitra be ny mpampianatra firamina misy asa tian'ireny vohitra anatin'izay mba tokony jerena mihitsy ny reny mpampianatra firamina reny dia tokony mena fampiofanana izy fa tsy hoe izy efa nanao ny ezaka ny ainga avy any aminy indray no mbola izy indray zany no ampiasaina enjehan'ireo le efa mpampianatra raikitra zay le fampiadiny zay zany nitanay hoe manahirana amin'izao dia lasa mandeha le kolikoly matao mihitsy zany zay ohatrany hoe mampazefatra an'le taratasy ilaina dia mila koa zany mila mivezivezy aty amin'ny ministera mba alaivo sarasika saina hoe olona any amin'ny dongo du sud ve dia tsy maintsy hiazakazaka jery olona fantatra aty amin'ny ministera vao mba ho tafiditra ao anatin'ny nefa izy nandritry mpiasa mpampianatra firamina nandritry ny 5 taona zany zao misy fitaraina anankiray azony avy any Ambatondra Zaka rehefa eo reo efa tsisy an'izany hoe disony teo aloha fa misy ny continuité de l'état dia tokony hoe reo zany anjaran'ny fianjakana amin'izao fotoana izao mba hanao zay ahatsara an'izy ampahay an'ireo ahafahan'ireo mikarakara zany ny zanaka malagasy dia zay zany tena mba hitodiako kely ho an'le samy mpampianatra hoe okotsika tsy ho ampiadin'ny fanjakana ao anatin'izay hoe ny mpampianatra efa nanao formation be anao dia tokony ianao foana zany leo raha ny ambarany randrana sindikaly hatrany sehatra sy departemanta ministerialy maro no afaka nokotihana rehefa tsy maintsy nahena ny teti-bola mpanjakana fa tsy any amin'ny ministerany fanabeazam-pirenena sy ny ministerany fahasalamam-bahoaka raha misy ny vina ampandroso ny firenena tontolon'ny fampianarana izay hatrany fa mahakasika ny fitsarana ny fanadina mpanjakana baccalauréat
Tsy nisy nanaiky nanasoniny taratasy fanekena manokana ro mpitsara ny fanadina mpanjakana. Tsy ao anatin'ny fifanarana amin'ny fitsarana ny taratasy mpanadinana ny momba izay ka mampametra-panontaniana ireo mpitsara tamin'ity androany. Amin'ny fanerena ireo mpitsara noho ny lettre d'engagement izay ahina isy ambadika manokana, indrindra ny fifehezan'ireo mpitsara amin'ny fitakiana ny tambikarama izay olana saika miverina ao anatin'ny fotoana fitsarana ny taratasy mpanadinana toy izao. Fitianokolona no nitatitra ny antsiprian'izay. Voalohany tao anatin'ny fitsarana ny fanadina-mpanjakana bakalorea teto antoerana no nisy ny taratasy fanekenana lettre d'engagement ho an'ireo mpitsara. Omaly mialohan'ny anomboana ofisialy tany amin'ny efitrano mpanadinana tsirairay avy no nahazo izany ireo mpampianatra mpitsara. Fanadinana ho an'ny sokajy enseignement général izay vao vita ny herinandro lasa teo. Voarakitra anatin'izany fa manao fanekena ireo mpitsara amin'ny fanarahana ireo lamina samihafa amin'ny fitsarana sy fandoavana ny karama amin'ny fitsarana fanadina-mpanjakana izany. Mampanay ho toy ny olana tsy fanomezana ny tambikarama tamin'ny taondasa ity taratasy fanekena ity, raha nambarany teo anivon'ny syndika Mitafa izay mandray anjara amin'ny fitsarana ny fanadinana. Raha tsika malala aloha fa nanomboka omaly ny correction na baka ary maly ny commission d'entente izay nirahana tety amin'ny université n'Antananarivo. Manarakaraka an'izay tsy voaresaka tao anatin'ny fivoriana miaraka izy io fa rehefa nizara ny toerana hitsarana ny tsirairay avy dia nisy lettre d'engagement tonga ho azy. Justement izay mihitsy ny mahatonga ny mpampianatra tsy nanao an'ilay engagement satria kapitaka zany izy io afetsena izay hitazomana mialohan'ny mpampianatra hoe efa nanaiky ianareo izay andoavana ny volanareo rehefa vita ny fitsarana, tsy nanao an'io ny mpampianatra. Ny tamin'ny taondasa voaloha tao aorian'ny délibération rehefa nisy an'iny etsiketsika nataon'ny mpitsara baka iny dia amin'ity zany mazava loatra fa nakabandry zareo mieritreritra hanao an'io fandaovana vacation mety ho ela ao aorian'ny délibération ary zay no antony tsy nanaovanay engagement. Fa ny tsara kosa izay ho an'ny tompontsoan'ny zaza malagasy niatrika an'izany fanadinana izany. Raha ho ato amin'ny toerana misy anay aloha dia tsy nisy nanao na dia anankiray ary fa najanona amin'izao ny lettre d'engagement. Ankoatra izay, tsy ny fanarahana ny teo anivon'ny DEN na ny direction des examens nationaux ity taratasy ity. Oravetsy aorian'ny délibération no tokony hivoaka ny karaman'ireo mpitsara ny fanadina-mpanjakana raha ny fanazavana. Tsy maintsy roso avetrany amin'ny fitakiana sy filanjana sorabavety indray izy ireo raha sy izany ho zavatra iseho amin'ity taona ity raha ny fanazavana. Mazava loatra zany raha amin'ity taona ity zany no miova noho izay dia iverina indray ny tantara teo aloha, isy ny diabe, isy ny fihetsiketsehana ary tsy mety raha tsy amin'ny andron'ny délibération ny amoahana ny vola ohatran'ny mazatra. Tsy tokony hovaina satria fanabolitiana mpampianatra zany fiheverana ny mpampianatra ho tsy mainininy zany nefa saina mitsara baka idirany ety amin'ny anjery manontolo. Rehefa amin'ny voalohany aloha dia mivory miaraka daholo ny correcteur miaraka amin'ny tompony andraikitra eto anivon'ny université ny DEN zany. Manazava ny processus ho atao sy ny fizarana ny toerana hitsarana araka ny matière. Dia voaresaka atao ihany koa mitapatapaky ny mois d'août ny délibération. Zany hoe mihoatra kely ny tapaky ny mois d'août moa izy io. Zay ihany ny voaresaka tao. Tsy dia nisy zavatra be hoe miova ohatran'ny mahazatra fa rehefa tonga taty amin'ny toerana fitsinjarana izay teo vao nisy an'ilay tapaka taratasy misy resaka engagement io. Fitsinjovana ireo mpiadina no antony nanatanterana ny fitsarana ny fanadina-mpanjakana bakalorea raha ny fanazavana hatrany. Ny mpitsara iray izay misahana taratasy mpanadinana manodidina ny 300 hatramin'ny 400 mifanaraka amin'ny taranja. Anatin'ny efatrandro nanomboka omaly no hitsarana ireo taratasy mpanadinana raha ny teto Antananarivo manokana. Ity olana amin'ny fandoavana ny karaman'ireo mpitsara ity izay tsy voata amin'ity taona ity fa olana efa miverina isan-taona. Famandriana ireo mpitsara araka izany no tanjon'ny fanjakana ankehitriny raha ireo faneho-kevitra. Ny fanjakana izay tsy mitady vahaolana amin'ny fanonerana araka ny tokony ho izy ny karama fa mialoka ambadiky ny taratasy fanekena. Fa mahakasika ny fifidianana be ny tanàna izay mahabe resaka eto amin'ny firenena ihany koa,
Kitoto sy tsy ampiheverana trano ny fanapahan-kevitra raisiny mpitondra fanjakana manoloana ny fanemorana ny volavolana datim-pifidianana izay ho be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna hoy ny mpamakafaka politika nanaovana fanadiadiana androany. Tsy manana kandida matanjaka azona ny maro anisa eny anivony ireo tanàn-dehibe maro ihany koa ny avy amin'ny atoko ny fanjakana amin'izao fotoana izao ka manao ny fomba rehetra hanemora ny fifidianana isany manakaiky vahoaka eo. Christian Dimby. Tompondaka ny fandraisana fanapahan-kevitra kitoto sy tsy ampiheverana ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao raha ny mikasika ny fanemorana ny volavolana datim-pifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna ho amin'ny 1 Desambra ho avy izao ho ny fanolokevitry ny mpamakafaka politika androany. Efa tsy manara-dalàna ho izy ny fanitarana ny fotoam-piasan'ireo be ny tanàna amperinasa ka izao mbola tohizana amin'ny fanemorana ny fifidianana eny fotony izao. Fanapahan-kevitra izay maneho hatrany ny finiavana anitsakitsaka ny lalam-pandrenana eto amin'ny firenena ho hatrany ny fanazavana. Za manokana mahita fa ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao mihitsy dia manao endrika kitoto satria raha tsy fanarahan-dalàna no atao dia atao ohatrany fanapahan-kevitra anao izay tsy atomombana ny zavatra atao. Izay zavatra izay no manahirana ana amin'ny ity fanemorana fifidianana ity satria iaraha malala rehefa fantatra ny fataperana ny fotoam-piasany ilay be ny tanàna amin'izao fotoana izao dia endrika tsy fanarahan-dalàna ilay hoe nitarina ilay fotoam-piasany be ny tanàna ary miakina sy miatehatra fotsiny amin'ilay hoe didy tsy azo ivalozana fa tsy misy antony mazava sy procédure légale mazava zany nantarana an'ilay izy zay teo dia efa fanontaniana mipetraka hoe fa ahoana marina izy ity ka mahagaga hoe satria mbola misy fahasarotana ilay fananganana gouvernement dia izay nanemorana azy ary le fanemorana rehefa nahembotra ihany dia volana novambra nafindra volana desambra zany mbola tsy manaraka foana le lalàna satria zay ve zany no hitan'ny fanjakana fa mapety an'le izy dia zay no mahatonga ana miteny zavatra roa hoe mampiseho foatrany foana le finiavana nitsakitsaka lalàna ary ny fanapahan-kevitra maneho an'izay ataontsika hoe ezaka tsy atomombana araka ny tokony ho izy ny zavatra atao zany fifidianana zany. Nanamafy hatrany ity farany fa noho ny tsy fananany fanjakana kandida matanjaka azona ny maro anisa amin'ny fifidianana manakaiky vahoaka io no mahatonga ny fanemorana hatrany ny datim-pifidianana. Nisan'ny mety antony hanemoran'ny stratégian'ny fanjakana hanemorana ny fifidianana ho amin'ny taona ho avy lay tsy fananana kandida satria raha le voka-pifidianana législative farany teo le fifidianana solombavam-bahoaka dia amin'ireo tanàna lazaiko hoe stratéjika tanàn-dehibe dia resy foana ny kandida ny fitondrana le hiromary zany misy ny sasany tafiditra ihany fa laharana faharoa fa amin'ny fifidianana be ny tanàna tsisy an'izay fa na ianao lany be ny tanàna na ianao tsy lany dia ary ampanolotsain'ny tanàna moa iny zavatra fa le exécutif ny tena ijeren'ny olona ao anatiny io dia izay zavatra izay mety ho antony fa zao na tsy manam-bola ny CENI na manam-bola na tsy manana kandida ny fanjakana na manana zany zavatra any ataontsika hoe analizy azo apetraka fa ny zavatra tena tokony masoan'ny fanjakana amin'izao zavatra misy zao dia hoe ahoana no atonga fifidianana mba tena eken'ny rehetra le rehetra teneniko ny samy malagasy ary ireo mpiara-mombonantoka izay angatahana vola amin'ny fampiondonana ny raharaha eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra io volavolana tety androm-pifidianana narosiny CENI anatanterahana ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina io. Miharihary araka izany fa tsy vonona irosa amin'ny fifidianana ny avy amin'ny antokon'ny fanjakana ny fanemorana ny fifidianana eny fotony izay misy ambadika politika sy kajikajy maloto ho hatrany ny fanazavana. Iverenantsika vetivety ny tontolo ny fampianarana amin'izao fotoana izao. Lasa manampy ireo ray aman-dreny amin'ny fitadiavan'ireo ankizy anatin'izao fotoana ny fialan-tsasatra izao. Tsy vita intsony ny mitondra ireo ankizy miala sasatra vavoatery mifanampy ao an-tokantrano araka ny fanadiadiana natao tamin'ity androany ity. Io fanampiana io izay matetika mahazatra ireo ray aman-dreny ka mahatonga azy tsy hampianajanaka intsony rehefa tonga ny fotoam-pianarana. Christian Dimby. Saika tsy manao fialan-tsasatra avokoa ny akamaroan'ny ankizy fa manampy ireo ray aman-dreniny amin'ny fitadiavana vokatry ny fahasahiranana lalina izay ianany isa-tokantrano amin'izao fotoana izao.
tsy maintsy homanina manomboka izao ireo ray aman-dren'ny mpianatra ny fanomanana sady ny fidiran'ny mpianatra sy ny fampitaovana ireo ankizy raha ny fanadadiana izay natao. Fahitako amin'ny fampidiran'ny mpianatra zany zao ny ankapobeny dia tena sahirana tokoa ny ray aman-dreny. Araka ny nambaraka teo aloha teo dia tsy misy vonona tsony ho raisina hoe ty efa misy vola ho raisina na ty efa misy zavatra ho raisina ampianaran-janaka fa tsy maintsy mitady ary eny amin'ny fotoana ianaran'ny ankizy efa mianatra misy ary ny ankizy sasany voampy ny fitaovana ianarany fa tsy misy vonona ho raisina avy hatrany zany eo fa efa ny andalana izy zany vao tena manana fitaovana ahafahana mianatra zany. Ho ana fahiny zao dia ny fotoana kely mahavakansa mba tena hoe vakansy ny andro dia maka eny mba tsy mianatra mba mipetrapetraka zany fa ankehitriny dia zao ny zafy kelika dia manampy ny zanako mitady vola ahafahana mianatra indray rehefa avy eo tsy manao vakansy zany ny tena marina. Tena hoe sahirana mihitsy moa zany ny ray aman-dreny amin'izao satria hitanareo ihany fa ny zazakely areo zao tsy nalefako nandeha nanao vakansy izy dia hoe izy zany manampy anay atao amin'ity asako ity dia izy nasiako miteritrerika eo satria hitanao ihany fa za moa tokana tsy mandana prêt-à-porter dia tsisy afaka hitantarainako dia za rery ihany miady amin'ireo mpianatra ny adia-piainana amin'ireo mpianatra ireo zany. Manana zanaka ray dia Nicolas aloha tamin'ny herintaona zao ohatrany hoe 3 alina dia zao izy niakatra 9 alina indray hono Nicolas ilay amin'izao. Izy moa zany any amin'ny bebe mianatra dia hoe niakatra 9 alina indray ilay izy dia miampy an'ity hoe ahoana indray raha zao ny tadiavako an'izay volo zay. Lasa ankilaba hono teo anivony Association des écoles privées de Madagascar ny tontolon'ny fampianarana eto amintsika. Profonjany tsy araka ny nolazainy ny mpitondra fanjakana ny fametrahana ny fampianarana ho maimaim-poana eny anivony ireo sekolim-panjakana. Tsy manara-penitra araka ny nampanantenana ihany koa ny sekoly izay nandaniana vola atambitrisany maro ary tsy misy ny politika mazava entina manome tantsorika ireo ray aman-dreny mampiana-janaka hany ka mitombisa hatrany ny tahanjaza miala an-tsekoly. Dia zahay moa zany efa nahatsampa efa ela dia ela ary efa nampaneno laklosy hoe zareo manokana ty fanabeazana ity satria ny fahatsapahanay azy dia anjorom-bala ihany ny fanabeazana kanefa raha mahalala fa raha hoe ny vahoaka malagasy rehetrarehetra dia ao anatiny io sehatra io tsisy zay tsy voakasika an'izany fanabeazana fampianaran-janaka zany ny vahoaka malagasy kanefa ohatrany anjorom-bala le izy zay moa dia efa nilaza hoe difitra tanteraka ny politika zany ny fampianarana dia tsy mahagaga raha ohatra ka ohatra zao ka zay dia efa manao antso avy hoe mba jereo ty fampianarana ity fa isy fiantraikany goavana zany io satria voakasika an'io daholo ny vahoaka malagasy rehetrarehetra. Tsy misy izay tsy mikaikaika ireo ray aman-dren'ny mpianatra amin'izao fotoana izao. Efa maro ireo sekoly tsy miankina no manambana sady ny amin'ny mety ampiakarana ny saram-pianarana no ny antony maro samihafa. Eo ihany koa ny fiakaram-bidin'ny fitaovam-pianarana eny an-tsena raha ny fanadihadiana hatrany. Andrasana araka izany izay mety vahaolana aroson'ny mpitondra fanjakana manoloana izay fanarenana ny sehatra ny fanabeazana eto Madagasikara izay sy anomezana tantsorika ireo ray aman-dreny amin'ny fampidirana an-tsekolin'ny zaza amin'io taom-pianarana manaraka io. Zofototra ho an'ny ankizy ny fianarana ireny ny zava-misy eto Andrenivohitra amin'izao taona 2024 zao asa manahoana ny zava-misy any amin'ireny tontolo ambanivohitra ireny ho mora ve sa ho mafy no zava-misy eto Andrenivohitra fa raha ny fahatapahan-jiro aloha mihamafy hatrany ny fahatapahan-jiro saika manerana nosy ankehitriny hatramin'ny adiny 5 farafahakeliny ny fahatapahana ao anatin'ny 2024 ora. Mikakaika manoloan'izay ny mpanjifa sy ny vahoaka saingy tsy misy amiaino Hilarina Sonniaina. Manara-penitra araka ny tarigetra ny fitondrana ankehitriny ny fahatapahan-jiro lavariny manerana nosy amin'izao fotoana. Adiny 5 farafahakeliny ao anatin'ny 2024 ora no miaina izany ny mpanjifa. Mikakaka manoloana io ny vahoaka ankoatra ny fahasimban-javatra maro, fitaovana, fitadiavana sy ny sisa. Mihamahazo vahana ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana noho ny aizina. Ny aty aminay zao dia tapaka matetika mihitsy ny jiro. Hatramin'ny maraina na amin'ny alina na amin'ny atoandro. Nefa ela kely ihany teo amin'ny tapatapaka ny volana 20 mahery teo zany. 20 juillet nanomboka teo ny tapaka foana. Dia ela be foana vao miverina ilay izy. Ray zao amin'ny 7 mitapaka dia amin'ny 12 indray vao miverina na amin'ny 3 mitapaka dia amin'ny 9 vao miverina. Dia mitsaly be izay amin'ilay mivarotra. Miteraka tsy fandriam-pahalemana. Minjary mahatonga ny sasany manita-kevitra. Ety aminay ohatra ny tsy dia milama ny any ety. Rehefa ilay tapaka ireny izao ny jiro dia misy manararoatra ohatr'izany.
mitaintaina anao hoe ahoana indray zao ny alan'ny ohatra hoe le misarika mpangalatra sy ny sisa. Tsy dia milamina loatra aloha fandriam-pahalemana ety. Le mandeha modernel zany tena atahora. Misy ny manendaka, misy ny mamono zany. Tapaka ny jiro dia ao koa zany problème amin'le jiro tapaka. Dia manararoatra ny sasany. Irongatra trany ny tsy fandriam-pahalemana raha mitoy ity fahatapahan-jiro ity ho hatrany ny fanazavana, indrindra manoloana ny fahasahirana ny mponina amin'izao fotoana sy ny fiakarany vidim-piainana. Fahatapahan-jiro aloha ity matetika tena misy hoe adiny 2 adiny 3 maraina, ny hariva koa toratorak'izay. Ohatra zao maraina zao manomboka amin'ny 4 amin'ny 3 dia efa tapaka ny jiro. Dia ohatr'izay koa ny hariva any amin'ny 5 hariva any dia efa tapaka indray. Matetika matahatra hoe adiny 4 adiny 5 tsy mandeha mihitsy le jiro. Izy zany raha matetika hoe miteraka an'le tsy fandriam-pahalemana mihitsy. Nefa moa fandriam-pahalemana ity milamindamina fa iny no tena goavana be amin'le ety amin'ny faritra ety le fatapatapahana. Tsy aivina, ny fafitony volana jolay teo no feam-potoana nomeny ny Italie Générale ny orinasa Jirama fa tsy hisy ny fahatapahan-jiro intsony, saingy hatramin'ny androany mihamafy azy izany. Tsy ilaina ny fitanisana ireo olana samihafa eo anivon'ity orinasa mpanjakana ity ho ny mpanjifa fa amin'ny maha-mpanjifa manefa ny sara ny jiro sy rano araka ny tokony ho iziny rehetra, zo fototra ny fisitrahana izany. Dia izay ihany koa no entsika miseny vetivety ao anaty doka fohy, mbola maro mifanadiadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao santionana ny fitaterana entana ny amin'ny faritra manoloana ny faratsiny lalam-pirenena amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny mahakasika ilay zazavavy 12 taona bevokana miaramila teny Mery tsy atosika teny aza misaraka aminay rehefa avy eo no anarantsika ny antsy prian'izay. Reco Tour 2024 concert afamisy ao amin'ny La Balançoire Rivandry ny alakamisy voalohany aogositra amin'ny 7 alina tapakila 3 alina hatramin'ny 4 alina ariary. Azonao jifaina ao amin'ny QG Reco Antaninandro na ao amin'ny page Facebook Reco Band na koa miantsony laharana 034 05 014 58 ka afaka nateranay tapakila ianao. Reco en concert ao amin'ny La Balançoire Rivandry ny alakamisy voalohany aogositra amin'ny 7 alina. Sponsor officiel Alliance Telma, sponsor Gold, Fresh, partenaire Aira Studio, Kaja. Un événement Studio 58. Ny loko algo, loko azo antoka amin'ny kalitao egyptienne. Mora mandray, mandrakitra tsara ary manaja ny tontolo iainany. Loko algo, misy alo, aloil, ary antirouille. Izay natao ho takatry ny fahefa-mividiny rehetra. Hita eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Algo manaraka ny izo, algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Andao ary fety amin'ny vokatra Star e! Goavana be ho ihany fihenam-bidy amin'ireo zava-pisotro Star. Arivo ariary monja ny tavoahangy vera kely, 10 ariary kosa ny lehibe. Ny tavoahangy plastika kosa 500 ariary ny kely, ary 4 ariary fosa ny lehibe. Tolotra manankely amin'ilay vokatra voatanisy reto: Caprice, Bord Cola, Yuzu ary Tonique. Mamenina ny araba-trano tombo-klasia tongovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao. Araka ny efa natsidiko mialohany dokam-barotra teo, ankizivavy ray 12 taona monina eny amin'ny fokotany mora rano Mery tsy atosika no naolana miaramila ka mitondra voka amin'izao fotoana izao. Mikatso ny fitohizany fanadiadiana ankehitriny ka manamafy ny sy ny hevitra ambadika ny fianakaviana. Arak'izany manao antsoavo amin'ny tompona andraikitra rehetra voakasika izany izy ireo, hijery akaiky ny Raharaha Gaëtan Andriatsilavo. Mpianatry ny EPP 12 taona nanala fanadinana ary afaka CEPE teo ity mitondra voka ity. Ny volana aprily lasa teo rehefa teny andalana hiazo ny sekoly izy no nopatainy miaramila iray nentiny ka nanaovany ny filan-dratsiny. Avy eo no rahonany ho faty raha mitantara na amin'iza na amin'iza. Dia anatra dia tsy niaraka tamin'ny ankizy fa nilazan'ny ankizy. Dia avy eo any antsihan'ny zazavao dia noentina nanaraka azy batainy dia noentina nanaraka azy
dia nataony dia rehefa vita nataony dia nyrahonany hoe tsy miteniteny amin'olona tomany dia nisy ankizy nahita dia nanontany ilay ankizy hoe manino indrina tomany dia tsy niteny. Roa volana taorian'io tranga io vao natsikaritra zavatra fahafateny amin'ny vatany ny ray aman-dreniny. Rehefa nanontaniana tsy nety nilaza izay tena zava-niseho teo aminy ilay tovovavy, any ka nentina teny amin'ny dokotera. Teo vao nahitana fa mitoejaza efa ho 2 volana izy. Toe-bata miova zany ny endriny dia ny toe-batany koa miova dia nanontaniana izy zany hoe efa miverina ve ny fahadibolananao dia niteny moa izy hoe efa miverina dia nanontaniana indray hoe tamin'ny oviana dia namedanty izy dia avy eo verenina nanontaniana foana zany izy tao anatin'ny andro maromaro dia mamaly foana izy hoe efa miverina dia tsy mandro mihitsy ny saina dia avy eo noentina izy nakena ny CSBD tena mieritrika tosika dia teo izy natao test zany dia positif ilay izy dia bevoka izy zany dia tena mila ananay hoe andanonareo mandeha makary amin'ilay toerana ohatran'izao dia noentinay tany izy. Dia nanontaniana izy hoe iza nanolana anao, iza nabevoka anao dia tsy niteny mihitsy izy dia avy eo nanontaniana foana izy zany dia avy eo izy niteny hoe zaza vao izy. Rehefa izay nataony fitoriana sy ny fanadihadiana rehetra, nanao ny asany ny zandary raha ny fanazavana ary nanao ny asany avokoa izay rehetra no antonina. Ankehitriny nefa toa miantona tsy misy toiny intsony ilay vokatra ny fanadihadiana sy ny fitoriana napetraka ka miteraka aya ho an'ny fianakaviana. Araka izany manao antsoavo amin'ny tompona andraikitra rehetra izy ireo hijery akaiky ity tranga ity sy ny fandraisana an-tanana ilay zaza. Niazakazaka ny asan'ny zandarma satria niantson'ny commandant de compagnie ny tenako dia nanazava ny commandant de compagnie Arivo Mama fa efa lasa lavitra ny etape tokony arahandry zareo. Ho antsika izay tsy malala moa zany satria ny procédure an'io samin'ny mpitandro ny filaminana io tsy mba mitovy amin'ny hoe miaramila makany amin'ny civil dia vetivety fa misy antanatohatra tsy maintsy arahana. Rehefa tonga tamin'izay antanatohatra zay ary efa lasa lavitra ny gendarmerie nampandreny ireo miaramila tompona andraikitra ihany koa tsy nijanona fotsiny angamba tato amin'ny ralina tato amin'ny koro ato amin'ny ralina fa efa tonga ihany koa tany amin'ny tanatohatra tany miaramila tany dia eo zany ny gendarme no bloqué. Tsy tatoy an'izy tsy hita hoe nakaiza na nakaiza fa mijanona eo dia nandro commandant de compagnie ary manontany tena hoe aiza ny fitohizany satria izy mba tianao ny asany te hiazakazaka. Tsaroantsika tsara angamba tato amin'ny Ersitosika le raharaha Willy nanolana vetivety kely angamba iny dia mivaly satria nafana dia nafana ilay lalàna mikasika an'ity fanolana ity dia mivaly vetivety. Eto nefa dia mampagaga efa amam-bolana mahery zany zay mbola tsy mivaly le izy le zaza io tazantsika io mampalahelo na mijery azy ary dia tokony mba hivaly dia eto za tsy hitely satria izay foana mantsy hoe manao antsoavo arina ary fa ozy aho hoe afangano re tompoko ny procédure tokony atao. Marina fa misy ny antanatohatra aminareo samy tompona andraikitra ny filaminana kanefa ity lalàna fanolana ity ngamba ny tsy teny aho hoe teto Madagasikara fa nanako ako eran'izao tontolo zao ty ary anisan'ny resahan'ny ambassade ny Union Européenne dikan'izay zany tsy tokony atao vilitsaoana fotsiny ty hoe malaza tsy hinanana fa tokony ampiarina le lalàna. Antenaina hoe ireto fianakaviana fa izy fandraisana andraikitra ka hitohizan'ny procédure rehetra mikasika ity raharaha ity. Antenaina ihany koa fa izy fandraisana an-tanana ilay zazavavy kely sy ny fampiarana ny sazy araka ny voalazan'ny lalàna ho an'ilay nahavanina ny loza. Ny mpitsabo izay nanamafy fa mety ho sarotra ho an'io zazavavy kely io ny tazona io zaza io ao an-kibony hatrany amin'ny 7 volana. Ka ho anareo izay tandrifo zany dia mba raiso ny andraikitra satria raha ohatra ka tsy teo zany zahay fianakaviana mba nanampy an'ireo ankizy ireo dia nanahoana ny mety fiafarany sy ny afarany mbola hiafarany io zazo io satria raha ny filazan'ny dokotera dia sarotsarotra ho an'io zazo io ihany ny tondra n'ilay voaka mandra-pahatonga ny 7 volana ka ho hita eo moa le izy dia ngamba tsy ny lalàna ihany no hoe andeha ho ampiarina fa ny fiantohana n'io zazo io ihany koa satria tsy voaresaka loatra mantsy ny fiantohana n'ilay zaza rehefa voan'ny zavatra toy izao fa dia any amin'le lalàna le olona gadraina sy atao amin'ny fanaovana azy fa le zaza tsy isy tohany dia hoaiza zany zao zazo io ary ny fanirinay engane ka mba ho salama tsara izy dia mba hiverina anohy ny fianarana satria 12 taona izy io ary afaka CEP teo dia zay no fanirina zay ngamba mba fanazavana fohy.
tsy ny fanasaziana ireo izay tomponantoka tamin'n'ireny zaza tsy ampitoana na ankizy niara-ny fanolanana ireny araka izany no tokony ho jerena. Mila raisina ny tanana ihany koa ary jerena akaiky ny momba ireo olona niaran'izany herisetra izany. Andrasana ny mety ho toyiny sy ny fivoarany ity tranga fanolanana teny mora rano imeritsy tosika ity. Mpitatitra entana makany amin'ny faritra maro no mety hitsahatra amin'ny asany amin'izao fotoan'izao noho ny fahasamban'ny ankamaroany ny lalam-pirenena. Tsy maintsy mampiena ny entana entina izy ireo, miena ihany koa arak'izany ny vola miditra. Ny vola mivoaka kilany mitombo noho ny fahamaroany ny fahasambana aterak'izay faratsiny ny lalam-pirenena izay Hilariana Soniaina. Mianatra ireo fiara-pitatitra entana makany amin'ny faritra amin'izao fotoana noho ny fahasamban'ny lalam-pirenena. Tsy maintsy ahena ny entana hoentina hisorohana ny fahasimbana, eo ihany koa ny fikojana ny fiara. Miaina araka izany ihany koa ny vola miditra izay efa tsy mahaleo ny sarany intsony ny vidiny raha ny fanazavana. Fiatraka ilay lalana ratsy aminay aloha izany tena manimba fiara sady mandreraka be ilay mitondra tomobile amin'ilay fotoana tokony ho laninao mitombo. Raha taloha zao 7 heures de temps manao tamatavy zao 12 heures de temps vao vita. Dia Majunga zao efa ho 20 heures indraindray vao lany. Dia fiara moa simba patron menimenina vola tsy ampy dia betsaka mialandara. Ka eo misy ilay olana dia lasa triena ilay entana hoentina. Dia lasa ilay entana tsy dia tsara fresy isa no hoentinao. Fa ilay zavatra valeureux lasa tsy afaka miaraka aminao tsony fa tsy avelan'ny tompony sao dia simba. Moa raha simba iny dia maty an'olo an'iny ianao. Tena mampiena misy ilay izy ka nanontoro vitanay ara miena be satria miena ilay quantité an'ilay zavatra tanterana. Dia milahatra ny tomobile lasa dia rehefa ny afarany mijanona ny sasany dia raha sendra le mandeha karama isaky ny voyage moa zany dia efa mijanona ho azy automatique ianao satria tsy misy fotoana tapaka ilay izy zany. Manena le tonazy zany ahena fa alao fa tsy dia tena atao surcharge be fotsiny le izy. Zay fotsiny zao ny atao fa tsy atao hoe tena motra be fa tena mitaraina zareo le chauffeur zany tena miteny hoe tena ratsy le lalana fa tsy azo atao mavesatra fotsiny le entana dia izay. Nenay zao zavatra fragile dia tsy maintsy antanina le tompony hoe ino ty ohatra hoe parabrise zao dia tsy maintsy zareo no manamboatra an'le manamboatra kesika. Fonosana anaty kesika izy ambalena anaty kesika fa raha tsy zany zay tsy mitondra mihitsy raha hoe parabrise ohatra zany. Fa ino matetika amin'ilay balotage dia nalay vaky. Fandaniana hafa ao anatin'ny fitaterana ihany koa ny tsy maintsy hanamboarana ny fiara aorian'ny fitsariana ataon'ireo tompon'andraikitra izay mihamaro amin'izao fotoana raha ny fanazavana trany. Le fikojakojana fiara tena mila atao ajour mihitsy le satria arakaraka nisy le lalana ratsy mbola mahabetsaka ny contre visite eny amin'ny lalana. Satria zao vao mihetsika eo ianao zao dia efa miandry ny contre visite mivérifie le tomobile dia vao miditra koa ianao avy any amin'ny faritra dia efa izy koa miandry anao. Dia tsy maintsy manamboatra foana isaky ny tonga. Dia eo mihitsy le olana. Dia ilay izy moa tsy maintsy efa soratanao anatin'ilay carnet daholo hoe izao daholo ny zavatra niala sy ny zavatra niseho teny amin'ny lalana dia kivy ihany ny patron draidray. Tsy hay aloha izay efa rano rehefa rindrinao fa mety hijanona angamba rehefa tena tsy mety tsony le izy satria tsy mahaleo sara ny vidiny. Tsy ireo mpitatitra ihany no misedra olana anatin'ity fandefasana entana amin'ny faritra ity fa ireo mpandefa entana ihany koa. Ny ankamaroany ireo entana mora vaky sy simba tsy raisin'ireo mpitatitra intsony noho ny faratsin-dalana trany. Isan'ireo fikambanana mpanao asa soa eny anivo ny fiarahamonina ny Rotary Club International. Ahitana ny fikambanana ihany koa ny ao Toliara ka nisy ny lanonana famindram-pitan'ny tanana teo amin'ny filoha teo aloha sy ny filoha vaovao izay hitarika indray ny fikambanana amin'izao fotoan'izao. Bonhomme Maëlysée Toliara. Hatao laharam-pahamehana ny fanatsarana ny tontolon'ny fanadiovana sy fidiovana ary ny fiahiana ara-tsosialy ho an'ireo olona marefo ara-pivelomana sy ireo ankizy tsy misy mpiahy araka ny fanamby apetraky ny fikambanana Rotary Club International. Ireo no nisongadina nandritra ny lanonana famindram-pitantanana teo amin'ny filohan'ny fikambanana Rotary Club Toliara teo aloha tamin'ny filoha vaovao ity. Ny lohahevitra amin'izao la magie du Rotary. Ny majika ny Rotary raha dika amin'ny teny gasy. Rotary amin'ny ireo asa ataony dia asa tsotra nefa miteraka fahagagana eo amin'ny fiarahamonina.
ny slogan Rotary tompoko dia hoe manompo hatrany. Zay filamatra international dia maimaimpona manampy ireo mpiarabelona zay misy marefo fiarano tsy lava tsy lao zany marefo ny fiarahamonina dia ny manampy an'izay miezaka ny mba manana kely miezaka mifanampy. Ankoatr'izay hojerena manokana ny fampitomboana ireo asa soa ataony Rotary Club Toliara eny anivon'ny fiarahamonina eto Toliara, isan'izany ny fanatsarana ny fahasalamana sy fiarovana ny tontolo iainana raha ny fanazavana. Be loatra ny fialany ankizy miala mianatra. Hojerena hoe inona ny zavatra tsy ampy mahatonga ny ankizy hiala hitsoka andaharana eo no hitondrana ny asa. Raha ny fanabeazana ny jerena aloha. Any amin'ny fahasalamana reny sy ny zaza hitondra fanampiana zahay. Ny environnement moa dia hanao fambolena zahay. Ao ny ohatrany teo alohany asa honko, fambolena hazo honko, fa hojerena koa ny fambolena hafa ao anatin'izay environnement zay. Nisy moa ny famindranana ny firavaka mahafiloha sy ny fanolorana lakolosy tamin'ity filoha vaovao ny Rotary Club Toliara ity, izay inatrehy ny ADG izay nisolitena sy nitondra ny tenin'ny governorany Rotary Club aty amin'ny ranomasimbe Indiana. Ny tombony asa vonjovona tao anatin'ny enim-bolana voalohany taona 420 hoarina ny taona 320 araka ny tatitra avy amin'ny asampana mpamonjy voina tamin'ity androany ity. Misa 420 amin'zato ireo firehetana nidiran'izy ireo antsehatra raha toka 720 ny famonjena olona natao. Nialarana Evson. Mitombo ny vonjovona nataon'ny sampana mpamonjovona atao anatin'ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona ity raha mita amin'ny enim-bolana voalohany ny taona 2020 araka ny tatitra nataon'ny alehiben'ny sampana mpamonjovona androany teny tsara lalàna. Manomboka ny volana janoary hatramin'ny volana jona lasa teo misa 420 amin'zato ireo firehetana novonjen'ny mpamonjovona. Misa 720 ihany koa ny isan'ny famonjena olona. Incendie hatramin'izay janoary ka hatramin'izao volana jona ny diavintsika farany teo zany dia natratra 420 amin'zato ny vonjovona izay nataonay ka toy izao mitsinjara toy izao ilay izy. Ny feu de maison na ny hain-trano zany dia natratra teo amin'ny 20 isa. Ny feu de voiture anankisivy, ny feu de brousse 420, ny feu zay vokatra avy amina resaka court-circuit sy ny sisa 10, ny feu majinijinika na ny ataontsika hoe d'hiver 20, ny feu d'ordure anankidimy. Izay rehetrarehetra zay dia nanome an'izay 420 amin'zato izay ao anatiny Antananarivo renivohitra sy ireo commune manodidina n'Antananarivo. Manaraka an'izay omeko anareo ihany koa ny secours ny totalin'ireo maty tamin'ny resaka incendie dia natratra 530, naratra 750. Teo amin'ny secours victime ndray zany na secours personne dia natratra 430 ny namoy ny aina ary 750 ny naratra. Ny tsy fitandremana no antony mahatonga izany ny tompo raha ny fanazavana. Misy hatrany araka izany ny fanentanana izay nataony ireo tompon'andraikitra isorohana izany. Trano ny eny amin'ny fitondrana ny fiara. Rehefa tsy mahay milomano ianao aza manamorona rano. Rehefa misotro alcool ianao aza manamorona rano. Izany no toe-javatra misy be dia be mahafaty an-drano. Ny herinaratra ao an-trano tapaho. Maty daholo ny herinaratra rehefa mivoaka ny trano ianao. Aza vela irery ao an-trano ny olona manana fahasembanana, na fahasembanana ara-batana io, na fahasembanana ara-tsaina io. Aoka hisy namana foana fa tsy avela irery ao an-trano ireo olona ireo. Aza vela irery ao an-trano ny ankizy majinika. Indrindra amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao mandeha sika ray aman-dreny dia ny zaza no apetraka ao an-trano aoka hisy olona manara-maso an'ireo zaza ireo fa ireny no mahatonga ny an-trano. Ireny no mahatonga ny olona maty an-drano. Ireny no mahatonga an'izao loza karazana izay nitany saina tamintsika teo izao. Maimaim-poana avokoa ny famonjena vona ato anatin'ny commune Antananarivo renivohitra raha ny fanazavana. Misy kosa ny fandraisana anjara n'ireo commune raha ivelan'ny commune Antananarivo renivohitra no anaovana ny vonjovony.
tapitra treo ihany koa ny fiarahantsika amin'ity androan'ity naizanaiza misy anao ankasitrana trany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa manaraka indray tompo lasy tonga vaveloma tompo. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Sarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.